Ao anatin'izay feokira malefadefaka izay no iandrasantsika ny fotoam-pifohazana amin'ity tolakandro ny Alarobia fa 2 ny volana aprily ity mbola mamerina ny fialantsiny ihany amin'ny somary fahatarana satria ny manao zavatra moa tsy mora ary dia nola izay fandaminana ny ray aman-dreny sy ny rehetrarehetra izay dia nisy fahatarana kely ny fotoanantsika fa dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny fotoam-pifohazana ao anatin'izay hira malefadefaka izay. Mandakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika amin'izao Alarobia mpifohazana izao, na dia any tokantrano any azy sika isanao no mba mitanila kely miona amin'ny tompo mitady an'Andriamanitra. Vavakatsika riavana, voninahitra eo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, lay tomponay sy mpanjakanay, le Andriamanitra le mijery anay amin'ny masom-pitiavana isan'andro, tsy mba manary anay indrindra fa amin'izao ady satro zao mihitsiny, atsiarovanay fa manolo tanana anay zao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zao. Misaotra anao zay satria mbola afaka miona mpifaliana indray eto amin'izao onjam-peo zao, miaraka manao zao fanompo-pivavahana zao Jesosy, le maminao isaky ny Alarobia, le fotoana fanaovanao fahagagana, fanasitranana ary tsy miovy zany ny herinao zany, na dia any tokantrano azy reto mpanomponao reto ny mba misisika kely miaino anao, na dia any anaty fiarany azy reto mpanomponao reto no tena mba manongila tsofina, zany mitsy ny tediavinao Jesosy, mitady olona tena tianao ianao ary fotoana mitsy zao hitsapahanao ny finoanao anay sy ny fitiavanao ny tsirairay atraizany alaliny zany satria ho avy ny fotoana araka ny voalazan'ny soratra masiny, izany asanay zany dia ampandalovina ao anatiny afo ary ny fitiavana mitsy izany ampandalovina ao anaty afo zany, ka raha fitiavana tsy miorina tsara ao aminao Jesosy dia ho levony zany. Fa misaotra anao zay satria mbola afaka mideranao ankehitriny, nomenao tombonandro-pahavelomana ny tsirairay, nomenao fofinaina mahavelona, nomenao tombonandro enkony amin'ny masoandro, ny amin'ny volana, ny amin'ny kintana, ny zavatra rehetra Jesosy, na ny sakafo hohaninay, na ny fitafiana, na ny vola ampiasainay avy aminao zany rehetrarehetra zany, zany indrindra tompo malala, ny ondreanay na dia ny tokantrano lahatray Jesosy, mijoro ane ny mba hainay raha ny tena tokony izy enitsika foana ty satria ny teny soratra masina dia milaza foana mahatsara anareo izy ny teny averina, ka dia mahatsara antsika zany efa lantsika tsenjery zany. Hebreo 12 dia ny andininy voalohany ihany, ao amin'ny andininy voalohany ihany no angalantsika lesona amin'ity Alarobia takariva ity, dia irahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha vao miresaka finoantsika dia midehibe ny ohatran'ny somary manana sapao-kevitra maro samihafa, ohatran'ny tehiteny hoe finoana raha vavy atsy, finoana raha vavy atsy, finoana raha vavy atsy, dia ohatran'ny hoe sahiran-tsaina ihany koa ny vahoaka mandinika an'izany hoe iza marina moa ny tena atao hoe finoana, inona no atao hoe finoana, inona zany hoe finoana zany.
tsy ny anaram-piangonana araka ny teny soratra masina, tsisy anarana hafa ety ambony tany izay ona famonjena hafa tsy ny anarana izy Jesosy Kristy tompo ihany. Io le tokony inona, io ny tiana resahana ato anatin'ity resaka hoe finoana ity. Satria raha nandalo zany pasika lehibe zany tsika, dia tao anatin'izany no nisaintsainantsika, tao anatin'ny fotsika, tao anatin'ny fanahintsika, indrindra tao anatin'ny saintsika, zany hoe lalan'le zanak'Andriamanitra zay inoantsika. Satria inona ny zavatra nolalovany? Lalana tena sarotra indrindra, zany hoe lalany azo fijaliana zany. Nandalo an'izany hoe fijaliana, fahoriana, fangirifiriana, fanesoana, fandatsana, sahala amin'inona tsisy dikany mihitsy zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Kanefa dia naninona? Nandalo teo ambony azo fijaliana. Nomboantsika rehetrarehetra noho tamin'ny fahotantsika rehetrarehetra, tamin'ny adalantsika rehetrarehetra. Ary dia maty teo. Ary dia izao afaka teloana dia nitsangana indray. Tsangako velona indray. Zay lalana izay no tiana apetraka aty anatintsika mpanompon'Andriamanitra, tsika vahoakan'Andriamanitra. Zay le finoana an'izay. Hoe inoantsika ve zay lalana ny zorany Jesosy Kristy tompo zay fa tena lalana hitondrantsika koa amin'ny famonjena. Fa tsy hoe lalana fotsiny soritiny ho anazy samy rery. Izay ny anton'le finoana. Ary izay no ampahafantarina antsika hoe ahoana ny fandraisantsika an'izany hoe finoana izany. Eto dia ambaran'ny soratra masina tsara. Izany hoe ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Raha mandinika ny tantaran'i Jesosy tamin'izay lalan'ny azo fijaliana izay tsika, jereo tsara fa nisy zavatra antenaina ao. Le zavatra antenaina fa ho tonga amintsika koa dia io lalana izorany Jesosy Kristy tompo io. Satria andresy ny fahafatesana. Dia itsika izao koa dia andeha amin'izay lalana izay, izay nitaizana an'le finoantsika. Mino an' Jesosy Kristy tompo ve tsika fa mpamonjy antsika, mpanasitrana antsika, mpamelona antsika. Jereo fa raha ny tenany izay nandalo tao anatin'ireny zavatra ratsy be dehibe ireny tafita tao anatin'izany. Ary dia tena lasa fitoriana velona ho an'ny mino rehetrarehetra. Izany le atao hoe finoana. Rehefa velona ao anatinao, izay fananantsika an'izay le hoe lalan'ny azo fijaliana, lalan'i Jesosy Kristy tompo, nitondra fandresena tany amin'ny fahafatesana, izay le finoana. Tsy ho hitantsika izay. Tsy ho hitantsika tsika mbola amintsika velona zao. Fa raha ny tena marina dia ao anatintsika io. Satria natokana ho an'izay mino. Fa raha vao tsy mino dia tsy handalo amin'izay lalana izay. Ary izay ny anorenana an'le finoana hoe inona marina ity finoana ity. Dia ny finoana dia ny mametraka an'i Jesosy Kristy tompo ho tena tompo sy mpamonjy antsika ary mpanafaka antsika ary mpanavitra antsika. Dia tena io no eritreretina, io ny sainana, ary io no anakinana ny fiainana rehetrarehetra. Satria io no hamonjy antsika. Aza mitoky amin'ny zavatra hafa mihitsy, aza mitoky amin'ireny karazan-javatra anidina maro samihafa ireny. Fa itsika dia tadidio tsara. Fa be dehibe ny zavatra hitan'ny masontsika, be dehibe ny zavatra tsapantsika, na dia tao anatin'izany atao hoe fantsopanirenesana maro samihafa, makasika ny any amin'ny tanana, makasika ny amin'ny hoditra, makasika ny amin'ny sofina, makasika ny amin'ny masona, makasika ny amin'ny zavatra reny sofintsika rehetrarehetra. Tsy hany no anorenana ny finoana, fa ilay tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra milaza ny fahatsarany Jesosy Kristy tompo, nandresy teo ambony azo fijaliana, ary nandresy ny fasana hitondra famonjena ho antsika rehetrarehetra. Izany le finoana tadiavina ao anatintsika rehetrarehetra. Jereo tsara izany finoana zany. Le finoana raha ohatra ka hazavaina koa, le finoana dia zavatra efa ao anatintsika io. Zavatra ananantsika io. Fa tsy zavatra mbola foronina, tsy zavatra mbola amboarina, tsy zavatra mbola kenokenonina etsy sy eroa. Fa zavatra efa ananantsika. Ary io no aseho araka ity tenin'Andriamanitra ity manao hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Ahoana moa nanehoana an'izany zavatra tsy hita zany? Andeha jerentsika ity sary anankiray ity. Sarin'ny
olona maniry mba anana trano. Ahoana moa ny nohony olona io fa anana trano izy. Ahoana moa izy ny hoe anantena fa ahitan'izany hoe isy trano avy eo aminy. Raha tsy efa minina ananany. Ny atao hoe fiorenana ny amin'izany finoana izany. Dia ao anatin'izay dia zavatra ngeza be no apetraka. Hoy ty olona mpanao trano anankiray, ilay mitady trano anankiray ity hoe ahoana tokoa moa no ananana. Dia rehefa nandinika izy raha olona tena hoe anana trano, mikasa anana trano, dia maninona tsy maintsy manana sarisary an-tsaina aloha. Efa ananana ao anatiny ao. Ohatra hoe ataoko villa basse ity, na ataoko tena ohatran'ireny 20 centaire be reny, na ataoko ohatran'ny hoe zavatra tena hoe inona, zay tena hoe trano tena irininy fo, dia afa vonina ao anaty ao le planina, vonina ao anaty daholo ny fomba natanterahana an'izay. Izay le tsy hitan'ny olona zay miresaka eo, fa izy rery efa malala satria aiza ao anatiny ao le izy. Ary ny fisiny io ao anatiny ao nefa tonga dia miteraka finoana ho azy atanterahany le zavatra antenainy fa tsy maintsy ho tonga. Dia sahala amin'izay nanazavana an'le finoana, zavatra efa ao anatintsika io, fa raha vao tsy manana an'izay dia tsy ahita fiainana. Ary izay ny antony mahatonga antsika mifikitra amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra nefa miteny aminy mo indro zao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, mo misy zava mahagaga zay tsy haiko va. Jerevy zany, zay le finoana zay. Raha mino azy tsika dia ny zavatra efa konokononitsika any anatin'ny fotsika any, dia tsy maintsy inona, raha tena manana finoana tsika ka mifikitra tsara ny amin'ny zavatra tiana ho tanterahana, dia ho tanteraka izany. Fa ny anakinanao an'io kosa dia tsy maintsy ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy ihany, satria izy no antony fahatanterahana zany rehetrarehetra zany. Fa raha vao tsy ao aminy zany dia tsy zavatra ho tanteraka. Dia izay mampiorina antsika kristianina sy tsika avoaka an'Andriamanitra hoe ahoreny tsara ny finoantsika ao aminy, dia ho any anatintsika daholo. Fa io sarisary rehetrarehetra zay tazan'ny masontsika sy ao anatin'ny fotsika sy ny saintsika sy ny fanahintsika efa voahomana ao anatintsika eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, fa ny anehoana azy evo ty ivelany dia ankinina aminy. Izay mahatonga ny Jehovah Andriamanitra ka miteny ankino amiko ny fanahinao rehetra, fa zany ihany fiainanao rehetra. Ka raha fiainanao zany, tianao hanana an'izany ny fiainanao, dia ndeha ankino amin'i Jehovah zay ihany. Ary ndeha mizatra amin'Andriamanitra, fakazara amin'ny tsy tody ady ianao. Zany rehetra zany ke le fitinina ao anatiny atao hoe fiadanana, fananana an'izany zavatra ho avy rehetrarehetra zany. Mba jereo nge ny teny any amin'ny Romanina 10:7-20. Aiza ny anorenana an'izany finoana zany? Ao anatiny ty tenin'Andriamanitra ty ihany. Fa tsy ndeha foriporonina etsy na ndeha amboamboarina etsy seroa ka ndeha hifaninanana amin'ny zanak'izao tontolo izao, izay tsy mieritreritra afa-tsy ny hitan'ny masony. Fa tsika any amin'ile tsy hitan'ny maso, any mampiavaka antsika ao anatin'ny fanimpona an'Andriamanitra. Ka jereo ty tenin'Andriamanitra Romanina 10:7-20. Avy aiza ny hevian'ny finoana? Ny hevian'ny finoana dia avy any amin'ny toriteny. Toriteny dia avy aiza ozy izy? Any amin'ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra izay voalaza tsara tany amin'ny Genesisy hatramin'ny voalohany. Fa rehefa ny teny Andriamanitra hoe misy, dia nisy zao rehetra zao. Satria izay ny zavatra antenain'Andriamanitra anorenana izao tontolo izao. Efa ao aminy io. Dia torak'izay koa tsika, rehefa ao anatintsika, zay zavatra irintsika sy tadiavintsika sy ilaintsika sy antenaintsika fa hiainantsika amin'ny fiainana, dia tao ho tafatoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Le tenenina any amin'ny Jaona 1:1 manao hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia iza? Andriamanitra. Any io renan'io finoana io. Ka raha tany ity tsika ka misalasala, ka miemotra
ao anatin'izany dia hevery tsara fa tena hiala amintsika Andriamanitra, hiala amintsika satria tsy mananantenaina amin'Andriamanitra ianao, tsy manam-pinoana azy ianao, nefa dia manantena inona? Tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Ary ao anatin'izay finoana izay nitenenan'Andriamanitra mihitsy ato amin'ny bokin'ny Hebreo ihany 10 andininy 7:70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny oloko marina dia ho velony finoana, fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Jere zany izy. Tandremo, so miemitra tompoko, tandremo so miverin-dalana re tompoko, handeha miroso foana satria izy ao anatintsika Jesosy natao anatintsika. Le fiorenan'le finoana antenaintsika ny amin'ny hoavy zay ilaitsika, ho amin'ny hoavy zay ananantsika fiainana, satria izy ny afanteny zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay mihinana nofo kosa izy zany no manana ny fiainana. Zay misotro ny rà kosa izy zany koa no anana ny fiainana. Zavatra ngezabeke zany. Fa raha tsy olona manana finoana ka mametraka an' Jesosy ao anatintsika dia zava-poana daholo zany rehetrarehetra zany, dia manjary hitovy amin'izao tontolo izao tsika dia manino mientehitra amin'ny fahitana, mientehitra amin'ny zavatra maro samihafa zay ren'ny sofintsika, hitan'ny masontsika, zay tsapain'ny tanantsika, zay andehanan'ny tongotsika, zay tenen'ny vavantsika, zany rehetra zany zava-poana daholo zany. Fa ny finoana tsy arahan'asa hoy ny tenin'ny soratra masina dia namany zava-poana. Ary zany ny antony anorenana azy ao amin'i Jesosy satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa zany no miorina tsara amintsika, le zavatra antenaintsika any amin'ny hoavintsika dia ho tonga, dia ho avy zany ary ho tanteraka amintsika. Ka indrindrandrindra moa amin'izao fotoana andro sarotra be zao, mitebiteby ny olona rehetra ao anatin'izany atao hoe arety miparitaka, dia tia arety mandringana hoe Covid-19 hoe variant avy any Sud-Afrique, mbola isy koa olo mbola ho avy any Inde zany, anisan'ny tena mahery dia andripaka zazakely mihitsy ny amin'izany ray. Mampiorory daholo zany rehetrarehetra zany. Fa raha fa miorina ny finoantsika tsirairay avy dia tanteraka ny tenin'ny soratra masina, tsika dia manana fanjakana tsy azo ampirorona. Fa na inona fampirorona ataon'ny devoly, na inona fampirorona ataon'ny dragona, dia tsy andaitra amintsika zany. Fa ny finoana no ataovy zava-dehibe aty anatintsika. Fa tenen'ny soratra masina ne io fa na dia bitika kely tahaka ny atao hoe pitiky ny taparasy fotsiny areo dia efa mahafindra tendrombohitra. Zany ve tsy efa fanantenana lehibe ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ho antsika vahoakan'Andriamanitra? Tsy mila finoana ohatrany hoe karazany ohatran'ireny baolina be na ohatran'ny baolina ping-pong na baolina basket, fa tahaka ninona zavatra ohatran'ny voatsinapy kely ele zany, voatsinapy zany, zany dia efa ampy iorenantsika hiatrika an'izany hiady ngezabe zany. Ka tsy tokony hanatahotra tsika, tsy tokony herikerika tsika, fa na dia mahita ary ty masontsika, na dia mandrery ty sofintsika ty ny amin'ny zavatra miseho manodidina antsika, indrindra fa eto amin'ny firenentsika, tokony tsy hanatahotra itsika. Fa impiry moa tenin'Andriamanitra miteny ato anatin'ny Baiboly aza matahotra misy 5:7 manaraka ny andro anatin'ny herintaona izany hoe aza matahotra. Inona nampatahotra antsika? Tokony tsy hatahotra intsontsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay miseho. Io koa fa zavatra fandaharan'Andriamanitra io, testa ho antsika io, fizahantsoetra ho antsika io, fitsapana ho antsika kristiano. Ka raha vao milavolefina amin'io tsika dia inona ny tranga? Tsy afaka hitenitsika hoe nijoro vavolombelona ho an'izay nataon'i Jesosy. Fa raha ohatsika ka samy hatrika an'izany rehetrarehetra zany, eo no andrasan'i Jesosy atsika hoe tena mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tompo amin'ny fanjakako. Satria nahoana? Ao anatin'ny reto ady sarotra be dehibe tsika ny samy joro hoe nandalo tahaka an'izao zay, niditra tamin'izao zay, niaraka tamin'ny olona hatran'izao zay, niaraka tamin'ny olona efa voan'ny zavatra io zay, na inona nefa tsy naninona zay na dia kely ary. Ary tsy miteniteny foana ny soratra masina miteniny amin'le hoe na dia misy 1000 aza hoe lavo eo anilany eo, na dia misy 100 alina koa raha tavela eo anoloanao, tsy akasika anao zany. Aiza le finoana
Aiza le finoana. Raha tonga ve ny zanak'olona ahita finoana sa tsy ahita finoana amintsika. Fa maheno ny feo fotsiny tsika dia lasa indray misitrika. Lasa indray tsika miletika. Zarany sasany ara. Ohatrany aleo zara misy anjely fa za zany tena ohatrany tsy ho lasany matahotra efa nisy marary miantso ary. Misy marary miteny ary zao na zao. Dia lasa maninona? Ohatrany excuse le aretim-be. Sao dia fadisony eo anatrehan'Andriamanitra re zany re tompoko. Aiza le finoana e? Aiza le finoana? Fa ianao ve dia tsy mba hanana anjara ao anatin'izay finoana izay? Na dia vavaka fotsiny ange dia efa ngeza be ao anatrehan'Andriamanitra le mivavaka ho an'le marary. Tsy voatery hiatrika any ianao. Fa asehoy mihitsy hoe za dia tena ino manam-pinoana. Any ianao aty amin'ny toerana misy ianao. Any ianao no mananjatra. Na ataonao a distance io, na ataonao vavaka io, mamaky tenin'Andriamanitra ianao, dia mivavaka ho an'le marary ianao, fa misy vokany io. Fa rehefa mitambatambatra ireo zavatra ireo dia miteraka amin'le zavatra antenaina hoe mba ho sitrana ty olona entiko amam-bavaka ity. Mba ho sitrana. Fa aiza moa na sitrana an'io? Aiza moa na afaka ny olona an'io? Raha vao tsy ianao mihitsy ny mametraka an'izany hoe ndeha hivavaka ho an'ity olona ity eo anatrehan'i Jesosy, mba mieno an'izao feoko zao dia mba hiatra ho tafapaka amin'ireo olona ireo izay marary ireo izany vavaka izany. Zava-dehibe ny fotoana tahaka an'izao. Vao manomboka tsika izao ry havana. Oka tsisy ho lavolefina ao anatin'izao. Samy mijoro, tandremo, teny soratra masina dia miteny tsara. Ianareo zay efa mijoro, oka izy hitandrina fandrao lavo. Mijoro ve isika? Mijoro ve tsika amin'izao finoana zay efa nivolena teto? Efa impiry. Fampianarana zay nampitainy ray aman-drenitsika tamintsika. Fa raha ny sitrapon'ny ray aman-drenitsika ane dia tena tokony miatrika daholo tsika satria nahoana? Le fijoroana vavolombelona mihitsy izay ny tena mahamaika an'i Jesosy, ary izay koa no mahatery ny ray aman-drenitsika dia hitantarandre natoandro. Na amin'ny mba tokony hijoro vavolombelona. Aiza ny hijorontsika vavolombelona hoy izy raha ohatra ka samy mitsopahana daholo tsika rehetra miatrika an'ity raharaha ty. Efa tsy fidino antsika anie. Fisiny izany hoe baiko. Fanakatonana ny fiangonan'izany. Betsaka ianareo ny malahelo. Betsaka ianareo ny kivy. Betsaka ianareo ny tady hamoy fo mihitsy ary. Satria aiza tokoa any amin'le tena antenaina indray anona asiana inona? Fanidiana. Mafy zany. Matsiaro an'le tamin'ny andro taloha ireny le hoe tamin'ny andron'ny Rasalama. Rehefa tonga ny fanenjehana kristianina dia naninona? Tsy hita intsony ny vavahana fa ranomaso. Ary lasa misitrika any an-davabato. Misitrika any anaty ala. Fa na dia ny feo ary amboamboarina daholo mba tsy horen'ny fahavalo. Any sisa no mijoro. Any sisa no manandratra. Zany ve sisa ny lalana andehanantsika amin'izany eto hoe finoana sy fanantenana ny amin'ny ho avy dia ny amin'ny andresena izao fiainana izao. Zavatra manahirana mieritreritra an'izany ka dia aokantsika samy isaintsaina. Asehoy fa manana an' Jesosy tsika, le tompontsika sy ilay mpamonjy antsika ao anatin'ny ady atrehantsika rehetrarehetra. Aza lavolefina, aza manaiky an'izany. Fandeha foana antsika hijoro vavolombelona amin'ny zavatra misy amin'izao fiainana izao. Ndeha hivavaka tsika ho an'ny firenentsika, ho an'ireo mpitondrantsika, mba hatakatra mihitsy ny tena hoe hevitry ny ara-panahy mahakasika an'izao fivavahana izay hivavahantsika izao. Fa tsisy fanantenana amin'ny zavatra hita maso na amin'ny zavatra ren'ny sofina, afa-tsy ny amin'ny fanorenana ny finoana ao amin'Andriamanitra dia ao amin'ilay Andriamanitra raitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary dia izay noentina hanambarana tsara. Okantsika samy ahery daholo. Sao dia hoe mihiboko any an-trano any. Dia efa zarara fa mihiboko tsika ty fa zao ny tandremo fa misy zavatra endrasan'i Jesosy be dia be amintsika ao anatin'izao fiboahana izao indray fa akory moa tamin'ny 2020. Fa rehefa nihiboko tsika lasa nisy fijoroana vavolombelona be dia be hatrany Amerika, hatrany Brezil, hatrany Frantsa, nefa dia eto amin'ity radio ontsam-peo ty fotsiny no mandeha daholo ny fietsika rehetrarehetra izay mifanaraka amin'ny baiko ny sitrapon'Andriamanitra izay nitarihan'ny ray aman-drenitsika tamin'izany. Fa nandaitra dia nandaitra izany. Ka nahoantsika ny dia hilavolefina aza milavolefina amin'izao zavatra eo tsika. Fa na dia efa mandeha any amin'ny fanapahany eny amin'ny rivotra, tsy hita maso ary ty aretiny ty tsika manana le mahery indrindra, le mpiady mahery, le mahery tsy to dia Jesosy Kristy Tompo. Fa ny finoana ny tena ngeza be.
haza mandeha manaraka an'izay feon'ololetsy na feon'ny aty seroa fa tsy tsika tsy hanaraka an'izany mihitsy fa nitsika dia ny feon'Andriamanitra. Fataro ny feon'Andriamanitra, zay koa mila fatarontsika. Fa sao dia hoe feon'olona no henonao na feon-devoly indrindrandrindra. Ianareo dia avy amin'le rainareo izy dia ny devoly. Any amin'ny Jaona 9:7-7. Oka tsy avy any amin'ny devoly no henontsika feo tompoko. Fa le feo avy amin'Andriamanitra hitondra antsika amin'izao fanantenana ny amin'ny hoavintsika rehetrarehetra fa tsy maintsy mandresy. Ary ny aretina aza atao hoe mahakivy zany. Be dia be ny manana aretina amin'izao fotoana izao. Aza kivy amin'izany. Fandeha ao reny mafy ny finoana. Anana fanantenana atanterahana an'izany hoe fanasitrahana anao. Fanasitrahana anao. Fa rehefa manam-pinoana ianao dia amarin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Jerevy nge nataon'i Abraham. Finoana fotsiny nge dia naninona? Nitaka ny taranaka ny zanak'Israely tao amin'ile tsy nisy. Ary tao amin'ile saiko vonoana misy atao fanatitra. Nyainga daholo izany rehetrarehetra. Kinahoana? Izany mahatonga azy tenenina hoe ray ny finoana. I Abraham natao hoe ray ny finoana. Fa rehefa ao aminao ny finoana, tsy maintsy tanteraka ny zavatra antenaina ny amin'ny hoavy rehetrarehetra satria manana an'izy, manana an' Jesosy. Dia ampandrosoy ao anatinao Jesosy. Ampandrosoy ataovy mahazo toerana ao anatinao. Dia ataovy manjaka ao anatinao. Fa rehefa io no manjaka Jesosy no manjaka mpanjaka zany, tsisy mpanjaka hafa manjaka zaka eo. Aiza ny tsoa tanteraka izay antenaitsika rehetrarehetra. Fijoroana vavolombelona mety efa eninareo ihany ity. Niatra tamin'ny fiainany amaranako azy. Amaranako azy ny amin'ny finoana satria niatra taminay menakavy indray ity. Izay ity moa dia ohatra ny aran-javatra foana koa. Kanefa ohatran'izany ny taizana ny tena satria tsy moramora ny fanompona an'Andriamanitra fa tsy maintsy mandalo, ady sarotra. Dia le finoana mihitsy no tezaina, testena, hoe tena misy sa tsy misy. Misy n'ilay zanaka iny tamin'izay fotoan'andro izay. Rehefa tao amin'ny toerana izay toeram-piasana nisy anay tamin'izay fotoana izay. Dia zavatra napagaga fa samy teo amin'ny tokotany teo daholo ny rehetrarehetra teo tokotany tamin'ny toeram-piasana io. Dia izaho moa tsy teo fa izaho mbola tany amin'ny birao. Dia zavatra nitranga dia tahaka an'izao. Mandady io zaza io. Zaza mbola ataoko hoe 2 taona eo zany latsaka. Mbola 2 taona latsaka. Mbola tsy mianatra mandeha. Mbola tsy mandeha mihitsy fa mbola tena mandady. Dia nisy tarby. Satria kitikitihana daholo ny entana teo amin'ilay tokotany. Dia nisy tarby kely ohatran'ny S italika zay. Tapaka tamin'ny pince. Dia maranitra na ny vodiny, maranitra na ny lohany. Dia tsy pariparitra zay tompoko. Dia voatelo io zaza io io tarby io. Ary rehefa voatelo io tarby io dia tsy mba nanaraka tany amin'ny hoe lalan'ny vavony. Fa tonga dia tany amin'inona fitaovam-pisefona. Ao anatin'le tena hoe fitaovam-pisefona manko izao tsika amin'ity Covid ity. Dia tany nandehanan'le tarby. Natao ny alina rehetra. Io fa niakatra amin'ny masina, za tsy nahita foa. Ny reniny sy ireo olona manodidina teo akaikiny. Kapokapoka ny lamosiny, kapokapoka ny lamosiny, kapokapoka ny lamosiny sy nina rehetrarehetra. Dia iny fa nandora. Nioka be dia nandora nefa zaza mbola ataoko heritaona sy tapany. Izay ny tena marina. Nandora. Dia ino izy ilay dokotera hoe afaka. Dia natsoina avy tany amin'ny birao dia nidina hoe atsoa izy Monsieur Herman fa marary le zanany fa hijery aty. Dia nijereko le zaza efa nitrotrona mandehandeha. Le dokotera miteny hoe tsy maninona io. Zaza ny tao anatin'ny saiko toy izy hoe mbola misy zavatra ao. Dia nijereko le zaza misy zavatra ao. Fa zao fonako aminao dokotera fa aleo zay aloha ndeha ho any amin'ny hôpitaly. Aleo zay tonga dia ho any amin'ny hôpitaly satria misy zavatra tsy milamina ao. Zavatra tsy milamina eo fa dia jereko le zaza manitikitika azy ihany le tendany. Tanao zao mbola misy zavatra tsy milamina. Dia jereko ny vavany, jereko ny rehetrarehetra. Ny tena moa ampanetretena lehibe efa nanaraka fianarana tao amin'ny medicine. Fa noho ny amin'ny fahasahiranana dia nialana moramora satria lavitra loatra le lavitrezaka le fianarana. Dia lasa ary zay andao tsika dia ho any amin'ny hôpitaly.
iry amin'ny HJR, iry hôpital militaire tonga tany. Dia izaho moa niteniteny zay, mbola misy zavatra ngeo dokotera fa tsy fantatra mihitsy fa mba jery olo amin'ilay finoana io a. Dia inona hozy izy? Zaza tsy maninona intsony. Mba jery. Dia rehefa nalaina le zaza dia nitarafina teo amin'ny radio. Ao anatin'ny poumon io le tarby. Petraka tsara ao anatin'ny poumon. Tarby en S, maranitra be. Tena tsy hitanareo tsara le karazana cellule rehetrarehetra ao anatin'ny poumon iny zany tonga dia nibahana an'iny daholo. Tanao araha zany. Io araha le zavatra efa ohatran'ny amanginy fanaka mba jerena. Tonga toy izy zao dia zao. Miakatra re ambony arinareo, miakatra makare. Vavaka izay. Tao anatin'ny hôpitaly, vavaka tena vavaka tsisy ohatr'izany ny andro manala fa dia tsy maintsy didiny tia vao maraina mihitsy izy, tsy maintsy didiny io. Tsy maintsy didina dia ahoana ny angalana. Dia ny olona rehetrarehetra zay nahita, zay le fahitana diso tena tsy azo io. Tsy azo io fa tsy maintsy didiny io zaza io. Tsy maintsy atao an'izao io didina. Vavaka izay mivady tao amin'ny efitranon'ny hôpitaly. Vavaka sady mitrotro an'ilay zaza. Mitrotro an'ilay zaza fa manomboka mitomany amin'izay izy. Eo amin'izay tonga ny maraina dia hoe io fa tonga ny sary eo haka azy amin'izay. Zany mivadika efa nitomany efa manana finoana. Fa raha mbola Jesosy natsotsika nandritry ny alina zay sy tao anatin'ny asa zay nataontsika hatramin'izay. Tsy hanadino antsika tahaka ny Ezekia. Ny anaran'ilay zanakay koa moa dia Ezekia raha teo. Salamy natao tamin'ny Ezekia mpanjaka. Dia rehefa nandeha tany amin'izay niditra bloky. Eo amin'ilay bloky eo. Dia miteny rehetrarehetra dia iny fampiororona daholo. Tena hoy izay. Le vadiko amin'io efa mitomany tena maty zany. Mangina mafefety an-dalan'ny mpitsabo-tsika izao fa ny fanasitranana an Jesosy. Fanafana an Jesosy. Niandry teo ka, niandry. Vetivety teo iny izy fa nivoaka. Dia hoy izy le dokotera. Ty le zavatra tao anatiny. Didina ve zo asa tsy ny didina? Tsy ny didina hoy izy fa tonga dia sikirina fotsiny teo dia nivoaka zany rehetrarehetra zany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ny amin'izany. Zany ny atao hoe finoana. Rehefa ao anatin'ny sarotra tsy maintsy mananki-po amin'i Jesosy fa tsy metehitra amin'izy. Tsy metehitra amin'izy. Zay tsy netehitra intsony tamin'ny dokotera fa ny vavaka izay nasandratray mivady tao anatin'ny chambre izay ny toeranay. Zany nataonay mafy dia mafy satria Jesosy ny fanantenanay sy toko fanantenanay tamin'izany. Ary dia sitrana soamatsara. Mivoaka nameny anay le tarby. Tiany tarby ataovy souvenir valareo izy. Saotra reto. Zay no raha zay tena hoe nahazo anay tamin'izay ka dia mba hampaherezana antsika fa oka ny finoana ho lehibe ao anatintsika rehetrarehetra mba ho voninahitr'Andriamanitra. Fa raha manam-pinoana foantsika amin'ny zavatra mitranga indrindra amin'ny asan'Andriamanitra tsy mamela antsika io Andriamanitra io andeha irery fa matoy izy maniraka anao, matoy izy mampianatra anao an'izany rehetrarehetra izany dia aninona aneo voninahiny izy satria izy ny efa niteny aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Ny asa tahaka izany, ny asan'ny olona manam-pinoana, ny asan'ny olona mifikitra amin'i Jesosy, zany ny zavatra mahafaly an'Andriamanitra ka dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Isaorantsika ny tompony amin'izany tenin'Andriamanitra izay mampahery izany, mampiorona ny finoana ary indrindra ny fijoroana vavolombelona izay noentiny ray aman-dreny satria dia tena mahagaga ny tompontsika rehefa tena mifototra aminy tokoa tsika. Ary matsiaro koa ny tantaran'ny Lota sy ny vadiny. Tantaran'ny Lota sy ny vadiny rehefa nitenen'i Jehovah Andriamanitra hoe mivoao Sodoma sy Gomora. Efa tonga ny famonjena, efa akaiky ny famonjena, fa nierika lasa vongatsira. Tahaka izany koa ny mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy tao an-tsambo kely. Jesosy efa an-tsambo kely. Hoy Jesosy eo amin'ny Matteo 7:4 hoe nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana. Ka androany tsika ry havana tena ampianarina mihitsy izany finoana izany. Areto ny finoanao, ampiakaro ny finoanao. Aza vela hitaraboka any amin'ny tany ihany ny finoanao fa aoka izao mihitsy ny fotoana ampiasaintsika an'izany finoana izany. Ary ny fahavalon'ny finoana ry havana dia tsy misy afa-tsy ny fierkerehana sy ny tahotra.
mampiasa ny masonao mihitsy ny devolo sokafa ny devolo ny masontsika rehetrarehetra ahita ny zavatra rehetra tambonin'ny tany mba hahatonga ny finoantsika rehetra iozongozona. Zany mihitsy ny fotoana tena iorenantsika amin'izao vanim-potoana izao ry havana. Andehantsika hivavaka, hifona sy hibebaka aloha satria ny tsy finoana dia fahotana faratampony eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny tena fahotana farak'izay tena mahala an'Andriamanitra ary napatezitra an'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto rehefa niakatra ho any an-tendrombohitra i Mosesy. Tsy nino dia lasa nanompo andriaman-kafa. Tsy haiko na inona nefa niverenanao tamin'Andriamanitra, tsy haiko na inona nefa niodonanao tamin'Andriamanitra satria aleonao nitoky ny zavatra hita maso fa ohatra ny ely zao Andriamanitra zao. Aza tianao ry havana fa ao anatin'ny zavatra misafotofoto tahaka izao no ampiasaintsika ny finoana ary angatahantsika an'Andriamanitra ampitombo finoana antsika mba hisehony ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tao anatin'ny fierik-kerena ianao, mety ny fiemorana mihitsiny, mety ny verin-dalana mihitsiny, mety ny monomonina mihitsiny, fotoana izao handeha hibebaka sy hitodika eo anatrehan'Andriamanitra. Ataontsika ity hoe aoreny mafy tsara ny finoana eo am-potitra ilay azo fijalian'i Jesosy Kristy dia tonga dia mandohalika avy-etrantsika ao anatin'izany hira izany, mibebaka mitalao avy aloha ny hira andefa tao dia avy-etrantsika dia andao hivavaka an-dranomasina mihitsiny hitodika eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ry havana dia andehantsika handohalika mihitsy ny vavaka entoraka eo anatrehan'Andriamanitra tsiarotsiaro ny fona ao androany. Reto izay Jesosy manantona anao amin'izao Alarobia hariva izao. Misaotra noho ny amin'izany teninao zany. Ohatra ny hoe teny efa fandrehanay foana rehefa miresaka ny finoana. Ohatra ny hoe teny efa mahazatra anay foana rehefa ny finoana ny resahana satria inona moa no antony hivavahanay raha tsy manam-pinoana izay. Nefa tonga aminay izany teninao zany androany satria hitanao ane ny fiainam-panahinay fa ohatra ny mandeha pahazarana Jesosy. Olombelona ka olombelona ihany mijoro mandeha aty am-piangonana mihazakazaka handeha hamonjy laharom-pifihoazana hony. Dia marina ny teninao hoe manaja molotra fotsiny reto olona reto fa ny fony lavitra
Zany angamba no antony fanakatonana zao fiangonana zao mba hahatonga anay tena hiverina amin'ny fonay manontolo mihitsy ny aloha, miverina amin'ilay fitiavana voalohany mihitsy ny aloha, dia ny finoana anao Jesosy satria indraindray inge ohatra ny fiangonana nitokinay, mieritreritra zay hoe miditra am-piangonana dia ho tonga any an-danitra, mieritreritra hoe miazakazaka aty am-piangonana dia tonga any an-danitra, raha toa ka ny fonay lavitra anao, mifona aminao zay Jesosy. Ary ampafantarinao anay androany fa zay rehetra mierikerika, zay rehetra tsy mifikitra aminao, tsy mba mahazo famonjena na oviana Jesosy, andreto zay rehetrarehetra mandoalika amin'ny fonay manontolo eto amin'ny tongotrao masina, eto amin'izao fitoeran'izao Jesosy, misy any an-tranon'ilay fionana, misy ao amin'ny salon ao, misy ao tongom-pandriana ao, misy any amin'ny toeram-piasana sy ao anaty fiara ao, tena miverina mandadilady eny an-dalambe ny aza mety miaraka amin'ny écouteur kely, fa mijanona mihitsy ny aloha miaino an'izao fotoam-pivavahana izao, ary tena hibebaka satria voadona amin'ny fosiny fanany eo anatrehanao. Mamindra fo aminay Jesosy, mba tsy tahaka ny fahatezeranao tamin'ny vadiny Lota no anjoanay mivaingana tahaka ny vaingan-tsira misy, mba sira ihany fa mivaingana tsy afaka atao ininona araka ny teninao Jesosy. Fona aminao a Jesosy malala, mamindra fo aminay tsiraray avy, mibebaka izay Jesosy amin'ny fonay manontolo, izay tsy mino io, izay menimena io, izay mierikerika io, izay manano ho avy io, manano ho anay ne izay Jesosy, manady no sotroinay ne izay Jesosy, manano ho faty ne izay Jesosy, manano zany fanahinay rehetrarehetra, dia miorina any amin'ny zavatra hita maso ny finoanay, miorina amin'ny fanafody ny finoanay. Ny sasany ary efa niazakazaka tany amin'ny dadarabe sy ny mpimasy mihitsiny, fa mety hanony misy famonjena, misy tonga hatrany amin'ireny mpahita sy mpijery tanana, ny mpikilalokalan'oro, hanony misy ny famonjena, nefa mpanomponao anereny Jesosy, zany nibebahana sy fonana eto anatrehanao. Araka ny hira teo mihitsy Jesosy, ahoreny mafy ny finoana eto am-potitra zany azo fijalianao zany, eto zay Jesosy ny mandady lady am-panahy, mangataka ny famelan-keloka, mangataka ny famindram-po, mangataka ny fanadiovana Jesosy, mangataka ny fanadiovana, ary verina aminao zay amin'ny fonay manontolo, amin'ny herinay manontolo, amin'ny fananay manontolo Jesosy, tena hiverina aminao zay le zanakadala. Betabe aminay reto nefa nanary ny fivavahana, nanary ny finoana, nanajanona ny akanjo masina ary ny mpiandry, efa nanary ny mahasampana azy ny sampana, efa nanary Jesosy ny asa fanompona zay rehetra nafanafoa tamin'izany fanompona zany, fa niverina tamin'ny fanaon'izao tontolo zao, voadona am-panaza androany, dia hiazakazaka eo amin'ny tongotrao masina, hibebaka sy mifona, ary mangataka aminao a Jesosy, jereo ny mpanomponao tsiraray avy, nizaniza manantona anao amin'ity androandroany ity, hazafoy fa nidevolo fahavalonay ane Jesosy, io mandrangotra anay mandrakariva io, io misitona ny akanjonay mandrakariva io, io misitona ny finoana ilatsaka amin'ny tany, io mamperikerika anay io Jesosy malalo, ianao nefa niteny taminay koa androany, toero ny devolo dia andositra nareo izy, ndreto ny miaramila anao rehetra Jesosy, manana finoana rehetrarehetra, hitsangana izy any atokantrano any amin'izay toerana misy azy any Jesosy, fa efa nomenao fahefana zay araka ny teninao hoe zao famantarana zao no manaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny, roainy devolo dia andositra nareo izy, koery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavela sy mahery avany Nazareta, zay mandety sy mandroaka ny asa matiny devolo satana, devolo mamperikerika rehetrarehetra, devolo mampatahotra rehetrarehetra, tena mampasany Jehovah zany zanaketsana mafana kalanosy zavavidany, devolo mamafitahotra amin'ny fiainanay, devolo mampiverina levy masimay amin'ny afimasany Jehovah, may tsy manakeritra manapafana, torana amin'ny afimasany Jehovah, mananjara miala ao anatin'ny lohana eo, ao anatin'ny fona eo, ao anatin'ny fanany devolo mitondra tahotra, mamafy oro, mamafy
finoana rehetrarehetra potela fanavarafana amin'ny anatsosin'ny coronavirus rehetra dia nianiko ny fahafahatesana mpamon'olona torana sy mpitehana amin'ny afimasiny Jehova tsy mpirendaavaka ny aminak'izay tsy mananjara pahefana sy manana fahefana amin'ny tsirefa dia vola efa resanareo itsahana amin'ny tongotra ary tsy mpirendaavaka ny ely mandrakizay sotra indrindra Jesosy malala mankasitraka tompo fehezina amin'ny raha anao ny devolo sy ny foronina ary tsy mpirendaavaka ny ely mandrakizay tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy amin'ny ankohonanay amin'ny fianakavianay amin'ny asanay amin'izao fiangonanay izao Jesosy fandrejo zay mihitsy hijoro mpanomponao andeha ampinoana Jesosy malalo tena hiazakazaka ampinoana Jesosy ka na inona zavatra hitranga eto amin'izao tontolo zao eto amin'izao Madagasikara zao Jesosy dia tsy hivadika aminao mandrakizay satria manana sy matoky anao sotra indrindra Jesosy malala mankasitraka matsiaro maivan'izay ankehitriny satria vita fihavanana teo anatrehanao Jesosy ary dia tafaray aminao ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina matsiaro maivan'izay feno fifaliana izay ka hiarahanay miombona Jesosy ny hiran'ny Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy izany lay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijanona napaka Pônty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matyka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka avan'Andriamanitra ray tsy tompo fiainy aviany tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena ny maty ary fiainana mandrakizay amen izao tontolo izao tsy mahavonjiny fanahy sy ny fo izay milonjy fa ianao Jesosy tsy mio vatramy anio maly anio mandraky izay tory raha izao tontolo izao tsy mahavonjiny fanahy sy ny fo izay milonjy fa ianao Jesosy tsy mio vatramy anio maly anio mandraky izay tory raha ireny zokiza driavana samy mety mbola natino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramy anio maly anio mandraky izay tory raha ireny zokiza driavana samy mety mbola natino anao Jesosy Kristy tsy mio vatramy anio maly anio mandraky izay tory sotra indrindra Jesosy malala mankasitraka anao mitombo ny finoanay ary ray Jesosy dia manao voady eo tanatrehanao fa nompo anao mandrakizay sotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleloia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen
fandriavana malalo amin'ny tompo dia mbola ampitombony amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo filazana raharaham-piangonana voaray amin'ity Alarobia faraky amin'ny 20 volana avril raky amin'ny 20 sy 22 ity raharaha fohy indrindrany. Ampatsahivana antsika avoaka an'Andriamanitra zany fa amin'ny herin'ny androany dia misy ny fisotroana ran'i Jesosy ka entanina isika tsiraray avy any tokantrano any mba samy efa miomana amin'izany fisotroana ran'i Jesosy zany dia samy miomana amin'izany tsika tsirairay avy any tokantranontsika any. Dia ny filazana anankiray ny fiangonantsika zany amin'ny alatsao dia manomboka amin'ny 10 dia direkta amin'ny radio sy ny Facebook. Dia izay ny voan'ny raharaha voaray tamin'ity andronio ity dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Eny tompoko. Dia misaotra ny plaza raharantsika namitipitina vetivety any amin'izay zavatra tsy maintsy ho atrehantsika amin'ny manaraka. Dia ao anatin'izao fotoana izao moa zany dia efa nanomana ianareo ny amin'ny rakitra sy ny sisa rehetrarehetra dia azonareo aterina ty am-piangonana zany satria malalaka ny fidirana atao am-piangonana ho an'izay manatitra didy dia manatitra ny rakitra dia manatitra koa ny amin'ny vady zany rehetrarehetra zany dia tsisy fandavana ny amin'izany eto fa dia misokatra amin'ny varavarana fa dia afaka miditra eto ianareo amin'izany. Dia amin'ny herin'ny androany dia azadiny fa amin'ny 2 sasany manomboka amin'ny fotoana ary dia eto dia manantitrantitra mandrakariva ny fialantsiny aminareo satria tara vao nanomboka satria be dia be ny zavatra tsy maintsy homanina aloha. Tsy mora manao zavatra kanefa misaorana an'Andriamanitra fa vita ihany izay tanteraka soamatsara satria tsika manana n'le Andriamanitra le miteny foana hoe rehefa miasa tsisy mahasakana dia tanteraka soamatsara dia mivoninahitra dia ho azy ny amin'izany ka dia entanina tsara tsika misy fanambarana iny moa efa nambarany ny ato amin'ny radio FOTOAM-PIFOHAZANA milaza ny amin'ireo karazana programa maro samihafa zay napetraka ka dia asa raha mbola hovakintsika zany zao mba ho fantatra ny beso maro satria amin'izao nareo vao tena misy manongila tsofina manaraka zao dia tsara ho fantatra reo ny amin'ny fa dia amena ny pasteur Miora ny famakina izany taratasy izany. Sotra tompoko. Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara barao fohy be FPVM ho an'ny synodam-paritra sy ny fiangonana FPVM rehetra manerana a Madagasikara antony fandaminana ny fianam-piangonana mandritry ny amehana ara-pahasalamana. Riavana hampitombona ao aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny barao fohy be FPVM dia mampita izao fandaminana izao ho an'ny synodam-paritra rehetra sy ny ratsamangaika ao anatiny sy ny fiangonana rehetra ary ny sampana samihafa ao anatiny. Ny fiangonana FPVM dia manaraka sy manaja ny fepetra izay navoaka ny fitondram-panjakana manoloana ny fiatrena ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ary izany ao anatin'ny 12 andro manomboka izao ka hatramin'ny 4 ny volana Mey 2022 izay ampitana ny fandaminana vaovao mifanaraka amin'ny zava-misy dia ampiarina eraka ny sahan'ny FPVM izao fandaminana izao. Voalohany mikasika ny fisokafan'ny fiangonana FPVM tsy misokatra mandritry ny fotoana rehetra izay ilazan'ny fanjakana fa tsy azo isokafan'ny fiangonana FPVM rehetra izay ao anatin'ny faritra mena. Tsy misy araka izany ny fotoam-pivavahana na asa samihafa na amin'ny andavanandro toy ny maraim-baovao ny FOTOAM-PIFOHAZANA na ny andro alahady ao anatin'ny fiangonana. Ho an'ny hafa kosa dia manantona ny chef district misy azy ny fandaminana ny amin'izany. Faharoa mikasika ny fivoriana sy ny hetsika samihafa. Mitsahatra avokoa ny fivoriana samihafa na hetsika samihafa na fiangonana na sampana na promotion izay misy fanatrehana mivantana présence physique mandra-pivoan'ny fandaminana vaovao. Fahatelo mikasika ny fanompom-pivavahana iombonana isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 ora dia isy fotoam-pivavahana iombonana izay ampitaina mivantana amin'ny radio FOTOAM-PIFOHAZANA. Faefatra ny fimbonam-bavaky ny mpino ampirisihana ny mpino sy ny fianakaviana tsiraray anamafy ny fiarantsika mifampitrotroam-bavaka hiatrehana zao arety mandoza zao sy ho fampahirezana. Fahadimy mikasika ny mariazy sy ny fotoam-pivavahana raha misy maty mandritry ny fotoana mbola isan'ny amehana ara-pahasalamana dia tsy tanterana anatin'ny fiangonana ny fotoam-pivavahana
fa any amin'ny toerana zanatrehan'ny fianakavianan'ny mariazy no tanterana ny fanamasinana ny fanambadiana ary any amin'ny toerana izay hifandaminana amin'ny fianakaviana ny fotoam-bavaka raha misy ny fahafatesana. Fahenina mikasika ny fanokanana mpiandry, ny fanokanana mpiandry izay voafaritra ho tanterana any Antsinjoarivo dia ahemotra amin'ny fotoana manaraka. Ny fafito mikasika ny fanokanana katekomena, ny fanokanana katekomena izay voafaritra ho tanterana anatin'ny fotoana misy ny amena dia mihemotra amin'ny fotoana manaraka izay mbola amafisina ny fandaminana manaraka. Ny fahavalo mikasika ny famitana adidy samihafa na fampitana voady mitoy ny fandraisana ny voady rakitra nangonina adidy ao amin'ny fitandremana tsiraray ka ny fiangonana tsiraray no mandray ny fandaminana mikasika izany. Araka izany dia entanina manokana isika présidence synodaly, ny mpitandrina, ny iraka, ny birao, ny tompon'andraikitra isa tokony mba anaraka sy ampanaraka ireo fandaminana ireo. Ny bureau fobe FPVM dia mampirisika antsika rehetra mba andray hatrany ny toromarika avoaka ny fitondram-panjakana isam-baratongany amin'izay fandaminana misy eo amin'ny faritra, distrika, commune, fokotany, tsiraray sy izay ampitain'ny bureau fobe FPVM na ny présidence synodaly ao amin'ny radio Fotazatso sy amin'izay haina manjery ampitana izany. Mampirisika antsika rehetra ihany koa mba ahery sy joro tsara ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana. Amin'ny anaran'ny bureau fobe FPVM ny secrétaire généraly William Rémy mpitandrina, ny Wilson Rémy mpitandrina, ny président international Randrianatoandro Jean Joseph mpitandrina, ny tonia Rakoto Mamonjy Paul Herman. Zay zany ireo raharaha maro samihafa izay nambara tamintsika dia niangatantsika dia mba hanaraka tsara ny toromarika izay efa nambara indrindra fa nampitainy ray aman-drenitsika izay ray aman-dreny président ny FPVM maneran-tany dia izany no amaranantsika ny fotoana ka dia andehantsika amarana ny fotoana sady fa dia samy mahery fa zakivy hoe io ndray tsika efa tavela tsy afaka ny mivavaka afaka mivavaka foantsika fa ny toerana fotsiny any somary miova kely fa mahatsara antsika ny zavatra tahaka an'izao mba namasiorina ny any anatin'ny tokantranontsika indray tsika satria na dia ny teny ray aman-dreny dia ny teny mila mibebaka mafy daholo tsika, mila mibebaka mafy satria tsy hijerevana nitsy na iroa hoe iriny manana ny fahotana ry fa tena raisao anatintsika mihitsy hoe ohatra ny tsika mianakavy mihitsy ny ara-niosina tamin'ny fahotana izay ilana fibebahana amin'izao fotoana izao ka dia amarana amin'ny fotoantsika dia hitsangany isika rehetrarehetra anao ny firana 5:20 am'zato ny andiny voalohany alohan'ny vavaka sy ny tsodrano dia ny aorianan'izay ny andiny faharoa indray irahantsika amin'ny redina sotra.
eny ary vavakatsika tompoko iondrika ivavakatsika sotra Jesosy sotra betsaka indrindra Jesosy tena hafa ihany miaraka aminao Jesosy tena hafa tanteraka somatsara ny fotoana androany na dia teo ara ny karazana zavatra maro samihafa ny famaofao reny ny joronao teo anatrehanaiky ny tenenana hoe rehefa miasa tsisy mahasakana sotra Jesosy zay ny vita teto niaraka taminao ny any fanirinay tompo dia ny fiarahantsika miasa foana fiarahantsika lalana foana fa raha vao tafasaraka aminao zay Jesosy eo zay ny raisina tsy maefa na inona araka ny teninao fa na dia anao hitahaka ny inona raha ny tenanay zay tsisy zava-banina amin'ny fiainanay fa raha vao lavitra anao dia tena very zay Jesosy fa soa fa eo foana ianao antsona andro dia andro antsona alina dia alina marina ny teninao Jesosy miteny antsoa dia ho valiko ianareo Jesosy fampanantenany zany ny any amin'le hoe zavatra ho avy antenaina ho amin'ny fiainanay fatokina ny amin'ny zavatra zay mbola saintsainay sy mbola konokononay ao anatinay misaotra anao Jesosy mampanantenanay zany fa raha mbola isy koa ny farany tokoa dia tsy mbola isy ny farany raha mbola misy ny fanantenana eo aminao misaotra Jesosy dia ankehitriny ara ndreo ny mpanomponao rehetrarehetra any atokantrano any vavaka ho an'ny any atokantrano rehetra any Jesosy any amin'izay toerana misy azy rehetrarehetra any ny vahoakanao mandre an'izao antsonao izao mandre an'izao vavaka izao ianao ampahery azy ireo any Jesosy ampahery azy tsirairay avy any amin'izay misy azy rehetrarehetra fa misy ady eny any misy ady any hatrehan'ny mpanomponao vahoakanao tsirairay avy kanefa ianao efa nampanantenanay foana zay ato anareo fa ianareo angina misaotra Jesosy dia jereo ny vahoakanao rehetrarehetra any Jesosy meo azy mitoky sy fampanantenana fenao dia omba azy mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao na inona miantra aminy na inona ady antreny ianao dia efa niteny foana hoe na iza mioko aminareo dia tsy avy amiko zany fa raha mbola misy mioko kosa dia endany aminareo zany ary fiadina rehetra voaforo ny fahavalo amelezana anareo dia tsy misy ambinina na dia kely akory azy ary ny lela rehetra zay miady aminareo dia ho resenareo lahatra zany lova ny mpanompony Jehova ho ianao fampanantenana ngezabe zany ao anatin'ny fiorenan'ny finoanay nahoana moa izay tsy orina amin'izany finoana zany Jesosy ary dia misaotra anao mampahery anay foana tsy mahafoy anay tsy mahasaraka anay ary dia zany mbola angatahany aminao Jesosy tany mafy zay fa tsy mahatana anao tehirizo amin'ny anaranao fa tsy mahatahiry tena tompo zay ny tena marina Jesosy fa raha vao mitahiry tena zay raha vao mbola mitana ny tenanay hoe tena ho mafy zay zava-pona avokoa zany Jesosy fa ao aminao ny mahatsara anay dia mandrosoa ao anatinay tsirairay avy dia mazaho toerana ao anatin'ny fonay rehetrarehetra misaotra Jesosy dia ao Jesosy mitady amin'ity arety mandoza ity aza vela natahotra ny vahoakanao na dia kely akory aza satria ianao le arsiero ho anay ianao le mpamonjy morazy indrindra amin'ny fahoriana ianao le aram-bato sy batery fiarovana tsara indrindra ho anay nahoana zay tsy hitoky amin'izany tompo saotra Jesosy manantena anao zay amin'izany rehetra zany dia jereo mitokantrano rehetrarehetra ao ny mety misy sahirana na dia ny hoanina raha ho tadiavina tsy misy ny aretina maro samihafa ny olana maro samihafa zany rehetra zany Jesosy efa nanananao fahefana zany nentinao teo ambony azy fijaliana efa resy daholo zany dia mba ataovy mivoaka mpandresy ny vahoakanao tsirairay avy miatrika an'izany ady rehetrarehetra zany Jesosy dia mahatoky anao zay fa tsy hafoy tsy hasaraka ny vahoakanao ianao Jesosy indrindra amin'izao andro sarotra izao dia tsy adinonay koa mivavaka mandrakariva ho an'ny firenenay satria miady mafy ny firenenay manao zay azo atao ny mpitondra fanjakana ary dia fifaliana ao anay ny amin'izany fa na dia atao hoe anatin'ny andro sarotra tahaka an'izao ara dia mbola misy antenaina foana zay le finoana satria nahoana tsy maintsy miany amin'ny reto vahoaka ny amin'izao firenena izao ny angatahany aminao dia mba anome tolotsaina azy ireo ianao ampahafantatra azy ny lalakalena ka na mivily amin'ny ankavanana izy na mivily amin'ny ankavia
ataovy mandre foana hoe foany teninao miteny amin'ny hoe manao hoe ty ny lalana ka andehana ampitoroy azy ny lalana rehetra Jesosy mba hivoahana amin'izao karazana krizy zao fa tena mafy zao Jesosy tsy anay rery angety tsy anay rery zao aretin'izao fa eran'izao tontolo zao misy an'izany daholo kanefa ny firenena manana ny Jehovah ho Andriamanina de mbola hafa ihany ka dia afa tsy ivony mpitondra rehetrarehetra fa mbola misy toky sy fampanantenana ny amin'ny anavotana antsika rehetrarehetra tao anatin'izao ady zao de ao amin'ilay Andriamanitra raitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ao ny fanavotana ao ny famonjena ao ny famahana ny olana rehetrarehetra amin'izao fiainana izao satria izy ange ny antony zavatra rehetrarehetra araka ny teny an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy sy ny poniny eo aminy ka nahoana izay tsy toky amin'izany tompony zany zavatra rehetrarehetra zany de mahatoky ianao zay Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra zany de tsy adinonay koa ny vavaka ho an'ny ray aman-dreninay de dada Randrena Tandro Jean Joseph Mianakavy izay atao hoe filohan'ny FPVM maneran-tany tady hevitra foana ao anatrehan'i Jesosy ny aminy inona no atao inona no tokony ho tanterahana amonjena ny reto vahoaka be dehibe reto tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitany ranomasina rehetra any Jesosy meo azy ny tolotsaina avy aminao meo azy ny fahendrena avy aminao meo azy ny finoana avy aminao antanterahany famonjena ny vahoaka rehetrarehetra Jesosy satria izany nanirahanao azy Jesosy de ny amonjy fanan'olona maro dia maro hoentina makany an-danitra ka de izany ny angatahany aminao Jesosy meo azy ny hery meo azy ny tanjaka meo azy ny fahasalamana zany mba angatahany aminao Jesosy ary de merova azy Mianakavy amin'ny ratsy rehetrarehetra Jesosy satria ny devola ange amin'izao de tsy faly mihitsy tena tsy faly kanefa de zao manana anao zay Jesosy manana anao le azo anteherana hatramin'ny farafofinainay rehetrarehetra ka dia manantena anao zay Jesosy fa tsy afoy tsy asaraka anay rehetrarehetra ny fotoana no mifarana fa ny famonjena avy aminao sy ny fitahiana avy aminao ary ny fampanantenana sy toky avy aminao tena mbola tsisy farany zany fa mbola nananao be dehibe de mba zarao aminay rehetrarehetra mba nananay fanantenana ny amin'ny hoavinay rehetra amin'ny ady rehetra zay mbola hatrehanay fa andro vao manomboka androany Jesosy kanefa de mahatoky ianao zay fa tsy asaraka anay ianao amin'ny fiainanay rehetrarehetra de mariky ny fiarahana teto androany Jesosy de tsy mety ny fonay raha tsy ariretina n'le vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atany tahaka ny an-danitra meo anay n'io ny anina sahazo ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay raisy ny tsodrany ho ny tompo aminareo aza matahotra ianareo na mierikerika fa zao Jehovah Andriamanitra ao ny efa miteny foana fa omba anareo mandrakariva na iza lehanareo na iza toerana misy anareo fa izany efa miteny fa zanako ianareo asany tanako ianareo ary ho adidiko mandrakizay ary zany efa miteny aminareo fa tsy hanome anareo fanahosako fa namahery avy amiko de rehefa miatrika ny ady rehetrarehetra andresenareo ny ady rehetrarehetra fa io fanahy io ny orenany fanahy ny fitahiana fanahy ny fahasoavana fanahy ny fanambinana fanahy ny fahombiazana fanahy ny fiadanana fanahy ny fahatsarana fanahy ny fahasalamana izany ampitoeriko ao anatinareo ka aza matahotra na mierikerika amin'izao ady atrehanareo zao fa izao Jehovah Andriamanitra reo no loha lalanareo sy vody lalanareo amin'izany ady rehetrarehetra zany de ho azy irery eny dera ny aja ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amen.
dia ho tanteraka tokoa n'izany rehetra izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mahireza daholo tsika tompoko. Isoratsika ny tompo tamin'ny fandaminana ny fotoam-pifahazana zay arahantsika to tamin'ny manjam-peo ny fiotazan-tso tamin'ity androany. Toy ny Hermanna, Paul Hermanna, ray aman-dreny iraka toy ny Hermanna tsy hitako tsy moa zay fomila zany azy fa dia zay no ahafantarany be sy maro azy izy no nitondra ny afatry ny tompo na ny mesazy avy any an-danitra ho antsika tsiraray avy tamin'ity anio ity. Ny teo amin'ny filarazan-drarahan'ny fiangonana kosa ny fifoazana dia Andriamatoa Hervé zay izy anisan'ny tompon'andraikitra amin'izay fifoazana izay. Soratsika ihany koa ny taletsoa nanampy teo amin'ny fampitanany feo tany amin'ny tokantrantsika tsiraray avy tany tamin'ny alalan'ny Facebook ny radio fiotazan-tso ihany koa ary ny tenako moa dia anisan'ny mba nanampinampy kely azy teo tao anatin'izay fampitanany feo izay. Samy hotain'Andriamanitra mino fa ny afatra rehetra nampitain'i Jesosy makasika ny resaka finoana teo tany ny finoana ho ampinga dia ho azontsika tsara zay mba hoentsika miady amin'ireo favalo rehetra zay tsy maintsy mbola ho atrehana sy tsy maintsy ho lalovana eto amin'ity tany ity. Samy hotain'Andriamanitra tompo klasy tompo vavy ho amin'ny manaraka indray.